Salamadolo androanisika dendandray raha hiresaka ny eo tontolon'ny zavakanto tsy namono resantsika amin'izany fa fantatra tamin'ity herinandro ity fa hiverina hamoaka rakikira sy rakitsara vaovao indray ry zareo avy ao amin'ny tsy mihety girl izay ahitana an'ireo artista vehivavy tsy mihety izay kalaza moa mandrafitra an'izany tsy mihety girl izany toa andry viavy Sila, Damama, Siska ary Liana izay niverina amin'ny endriny vaovao amin'izao fotoana izao izany tsy mihety girl izany ary hitondra vaovao tsara ho an'ny mpankafy azy ireo no tena imatimatesan'izy ireo ao anatin'izay famoahan'izy ireo hiran'izy ireo vaovao izay hoavoakan'izy ireo tsy ho ela izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisanao eto amin'ny chaîne eto tsy ampindrela mo isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary fa milohany idirantsika amin'izay pitsopitsony mahakasika ny tontolon'ny zavakanto eo amin'ny lafiny tsy mihety girl izay hamoaka hira vaovao atsoaty zay dia ndaolo ho fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any Mahajanga tratra ny police pirenena avy ao amin'ny commissariat central ny sasany tamin'ireo tampozotrany Jolahy izay mpamaky trano mpangalatra moto ary mpividy entana halatra ny sesisesy ny vakitrano ny halatra moto very finday tablety sy ny entana maro samihafa ao an-tokatrano tatoato zay tao Mahajanga tao indrindra fa tany amin'ny faritry ny La Cornice Mahavoky Mangarivotra Antsahavaky ary Tsaramandroso iny ny 8 novambra lasa teo dia tratehaka ny police pirenena teo ampikasana hangalatra moto tao Mahavoky ny sasany tamin'ireo Jolahy ka nosamborana avy hatrany tao anatin'ny famotorana azy ireo no nahafahana ny sambotra ireo namany sasany sy ireo olona izay mpividy entana halatra mbola karohina fatratra ny naman'izy ireo raha ny fanazavana raha toaka atolotra amin'ny fampanoavana kosa ireo Jolahy izay tratra ireo zay very entana kosa dia iangaviana mba ho tonga eny amin'ny police pirenena miaraka amin'ny taratasy manamarina fa azy ny entana izay very izay eo amin'ny fikojakojana lalana indray dia vola mitentina 432 milliards 753 millions d'ariary ao anatin'ny kitapom-bola ny fond routier araky ny fanazavany ministry ny asa vaventy Andriamatoa Rafidson Richard Théodore ankoatr'izay ho izy dia mbola misy vola mitentina 517 milliards ariary fond routier amin'ny kompania Antsolika ireo vola ireo araky izany no hoentina hikojakojana ny lalan'ny pirenena anisany miantoka ny fanamboarana ny lalana RN3A RN30D Toamasina ary ampahany betsaka amin'io fanamboarana lalana ao Andrenivohitrao izany rehetra izany antenaina haraka izany fa ho voagojagoja daholo ireo lalana izay simba sy ireo zay mbola tsy voamboatra efa hatramin'izay no izay fisiny vola ho an'ny fond routier izay any ambanja indray dia vaovao mampalahelo olona roa no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana voalaza ho nanao tangimbe olona misa telo niaraka tamin'ny moto iray tao an-tranokarany ambanja tamin'iny andro ny 7 novambra 2024 lasa teo iny ka ny fandona mafy tamina fiara 4x4 ity moto ity olona roa tamin'ireo niaraka tamin'ny moto no maty tsitradrano fa mbola manaraka fitsaboana kosa ny iray tamin'izy ireo potika tsy nisy azony raisina ny lohan'ny fiara sy ilay moto manaitra ny mpampiasa lalana hatrany mba hitandrina sy anaradalana mifehny famovizana ho fisorohana ny loza izay mety hamoizana ny olona izay tahaka an'izao ny seho tany ambanja izao eo amin'ny resaka festival makoa indray ao anatin'ny resaka zavakanto moa izany mazava ho azy nilaza ny antony fisavana ireo tonga nanotrona ny festival makoa i chaîne sady ny alatsiny manoloana an'izany rehetra izany maro ianareo no somary sorena tamin'ny fisavana sy ny filaharana ho i chaîne izay mpanakanto sady mikarakara ny festival makoa tany Toamasina tany izay niarantsika nahita mo izay festival makoa izay ny tsara ho fantatra nefa dia manome toky ianareo izahay fa hiaro sy hitandrina ny fandriampahalemana ho izy hatrany vokatra tsara no azo satria tsy nisy ady tsy nisy naratra ny lamina ny fety noho ny ezaka nataon'ireo mpitandrina filaminana izay nijoro sy nanao ny asa izay nampandraketana azy ireo hialana tsiny izany fa nafitohinana izany fa natao fitandrona ny ianareo tsirairay avy na tao amin'ny fidirana VIP na tamin'ny fidirana faobe ka vokatra zay dia maromaro ny zava-maranitra sy ny sisa izay azo nandritra izay fisavana natao izay
tsara trano mampafantatra ho antsika rehetra na ny tany Toamasina moa izany izay nahita sy nanatra maso an'izany filaminana zany festival mako izany teo ihany koa ireo izay tsy tany an-toerana fa nijery amin'ny fahitalavitra na ihany koa an-tapitsoritserasera Facebook dia niavaka izany festival mako izany raha oharina amin'ireo festival rehetra izay malaza raha ho an'i Madagasikara iray manontolo no resahana eto satria tena niezaka nanao paikady mba hanatsara ary mba hampisy herijika bebe kokoa manoloana an'izay resaka festival izay ny mpanakanto saina sy Denise izay mpikarakara mivantana an'izao festival mako tany Tamatavy izao ka dia tena fisaorana lehibe no atolotra azy ireo amin'izay fahaizan'izy ireo mikarakara lanonana izay. Mbola ao anatin'ny zavakanto ihany dia manomankomana ny hira vaovao ry zareo avy ao amin'ny Tsimihety Girl amin'izao fotoana izao izay ahitana andriambavilanitra maromaro sy manana ny lazany moa izany Tsimihety Girl izany. Amin'ny maha Tsimihety Girl azy zay dia ireo andriambavilanitra mpanakanto avy any amin'ny faritry ny Tsimihety no mandrafitra an'izay Tsimihety Girl izay Toandry Damama, Viavy Sila, Siska ary Iliana ireo anakefatra ireo zao no ao anatin'izay Tsimihety Girl izay amin'izao fotoana izao. Efa maro sahady ny mpankafy an'izay hiran'ireo Tsimihety Girl izay no miandrandra an'izay vokatra vaovao izay voakan'izy ireo atsoaty izay ary matetika hita moa zany dia tena miavaka foana ny hira izay avoakan'ireo Tsimihety Girl ireo amin'ny hira izay atolotr'izy ireo efa hatramin'izay dia hira mifono hanatra foana ary manentana ny be sy ny maro mba hifankaty foana moa no tena imatematesin'ireo Tsimihety Girl izay ao anatin'izay hiran'izy ireo zay ary mbola pirofo mitoaka amin'ny tendany izao fa miray hina ny artista izay avy any amin'ny faritry ny Tsimihety iny satria mbola mahavita mampiara-peo izy ireo amin'izao fampiara-peo fao be izay ataon'ireo Tsimihety Girl izay amin'izao ankehitriny izao. Ny mananantsika azy dia mbola ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto hatrany tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny mpanakanto Wendy Catalina izay nitondra ny teny fialantsiny tao anaty pejiny tao ny amin'ny mahakasika an'ilay sariny izy izay natao mariazy izay niparitaka tao anaty Facebook efa tao anatin'ny andro maromaro moa izay niparitaka izany rehetra izany ka nilaza mazava tsara ny mahakasika an'izay moa ny tenany fa tsy mariazy akory iny hoy izy fa mba nanao clip fotsiny ka natao miendrikendrika mariazy ilay tournage na clip fa tsy sanatria akory mariazy izy iny. Tsapako sy hitako fa maro ianareo mpankafy no nirarisoahy tamin'ireny sary izay hitanareo ireny satria maro ihany koa moa no mba manantena fa hanana vady mariazy ny tenako ho isatrany na izao aza ho izy dia tena mba maniry mafy an'izany hoe hanao mariazy zany fa hatreto aloha dia mbola tsy nisy an'izany olona mba hakahy ho vady mariazy zany mandraky ty androany ka dia mbola eto ampiandrasana an'ilay anjara-masoandro koa amin'izay resaka mariazy zay ka dia ialana tsy ny tompoko raha toaka nandisy fanantenana anareo be debe tamin'ireny sary izay niparitaka teto sy teroa ireny ho iatrany mpanakanto Wendy Catalina raha nitondra ny teny fialantsiny tao amin'ny pejiny tao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa naheto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.